Izay ny amin'ny vaovao ny fiakaran'ny sarandalana sy ny fiakaran'ny viditsolika fa eo amin'ny tsy fandriampahalemana eny amin'ny lalam-pirenena kosa mpanakandalana amin'ny lalam-pirenena fahafito raika ambin'ny folo mirahalahy mianaka no voasambotra ny zandary tany Ambohimandroso ny aliny alarobia ny fo alakamisy lasa teo. 20 taona ny zandriny indrindra ary raika ambin'ny 20 taona kosa no zokiny indrindra amin'ireto mpanakandalana ireto. Trateky ny zandary ny alakamisy lasa teo ireo mpanakandalana eny amin'ny lalam-pirenena fahafito indy. Raika ambin'ny folo mirahalahy mianaka tokoa no nikasana nakana fiara lehibe teny Ambohimandroso ny aliny alarobia fo ny alakamisy lasa teo. Raika ambin'ny 20 taona ny zokiny indrindra, 20 taona kosa ny zandriny indrindra amin'ireto jiola reto. Nanao velam-pandrika noho izany ny zandary ary tena ahafahana ny sambotra azy ireo. Misy camion zany nahitan'io vato napetraka teo amin'ny arabe io. Ny vato napetraka blokom-bato be miampy borne kilometrika zany nongotany zalala PK 91 io dia napetany teo amin'ny arabe. Mbola nampiny vato satria misy moelo maromaro teo. Le camion zany camion matanjaka any sady avoavo dia tsy natazona anazy le vato napetraka dia afaka le obstacle zany. Dia niantso gendarme tany Ambohimandroso satria Ambohimandroso misy barrage. Foneniny zany zahay eto Ambohimandroso tonga dia niantso ny élément escorte satria any amin'ny RN7 zany efa misy an'le escorte automobile mondial indrindra fa ny taxi borosy sy ny camion zay atambatambatra. Dia ny élément de barrage zany avy ety avaratra nandeha nakany amin'ny PK 91. Ny élément escorte avy any atsimo. Dia rehefa tonga tao moa zany le gendarme zay niaraka tamina camion dia nisakana zalahy dia nijanona. Dia rehefa mivoaka moa zany dia nivoaka zalahy eo anaty bizo avery amin'ny sisin-dalana ary sady miorakoraka ohatran'ireny dahalo rehetrarehetra reny. Dia nivoaka koa ny gendarme tonga dia hoe aza mihetsika gendarme ohatr'izao borofotra nilefa moa zany zareo na enan'ileo hoe gendarme dia nifanenjehana. Gendarme koa zany nahita hoe tsisy basy teny amin'ny zareo dia tonga dia efa natao zany zay nifanenjehana taminazy tsy nampiasa basy koa zay. Nenjehana zany dia nandeha zany nikorakora tao dia efatra nitratra teo eo, efatra mirahalahy, efatra mianaka moa satria hitantsika io fa misy rangahy efa 20 taona, 20 taona. Dia reny aloha ny nentina nakany amin'ny poste fixe Ambohimandroso. Dia tsy niandry maraina be fa tamin'ny 5 dia efa niala indray zany ny ekipa sasany miaraka tamin'ny élément escorte nandeha naka ny sasany satria fa nisy ny famitorana tsotsotra. Dia nanonona ny namany moa zany zareo hoe ianona ny namanay, ianona ny namanay, dia izay no natratrarana ny zareo raika ambin'ny folo zany. Noho izany ary dia niantso ny mpandeha fiara amin'ireny lalam-pirenena ireny ity manamboninahitra zandary ity mba hanaraka ireo toromarika sy rindran-damina ataon'ny zandarmaria. Anisan'izany ny fiara mandeha maromaro sy ny fitarianana ny escorte ataon'ny zandary amin'ny fivezivezena amin'ny alina mba hisorohana sy iarovana ihany koa amin'ny mety ho fanafian-dalo.